La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny migoka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Tonga teny amin'ny parvy Analakely niara ory tamin'ireo manamanjo namony ainy ho an'ny tandrazana ireo mpitarika antoko politika toy ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga, ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny filaminana natanterahana izany. Manoloana ny fanambarana nataon'ny préfet de police sy ny tenany von'ny ministeran'ny folo alina. Nanio ny heviny ihany koa ireo solombavamboaka miady eo an'ny fanovana miazakazaka ny toedrara politika eto amin'ny firenena hoy izy ireo. Mamono lolo ny voamaraina saingy nilefitra rehefa atoandro. Izay ny zava-nitranga teny Analakely ny tapany maraina manoloana ny hetsika ireo solombavamboaka sy ny fandraisana ny vata mangatsiaka ny namony ainy. Tsy nisy ny fifandonana. Akoatra ny fanambarana nataon'ny préfet de police io maraina io, nanao fanambarana ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena. Tsy nanatanteraka iraka mifanohitra amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ireo mpitandron'ny filaminana raha ny fanambarana. Maresaka iraisam-pirenena nitsidika any Washington ny filoha frantsay Emmanuel Macron ankehitriny. Izy no isan'ny mpitondra firenena vahiny raisin'ny Donald Trump voalohany. Ireo raha mafana no isan'ny odiniana amin'ny fionana io. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa magnano ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity tonga teny amin'ny parvy Analakely niara ory tamin'ireo manamanjofo namony ainy tamin'ny tandrazana ireo mpitarika antoko politika toy ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga, ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanatanterahana izany teny toerana Iona Sena. Vatana mangatsika roa nafony ainy ho an'ny tandrazana lavo ny sabotsy teo no andrasana eny amin'ny parvy Analakely nanomboka ny maraina teo. Mpanao politika, sendika, olon-tsotra ary ireo solombavambahoaka no nitsapalahelo sy niara ory tamin'ny fianakavian'ny manamanjo. Isan'ny hita teny an-toerana naneho ny fiara-miory ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Andriana Narvelo Ajo. Ny filohan'ny teteza mita teo aloha ihany koa tonga namita ny adidiny nankahery ny fianakaviana ary nitondra ny teny fiara-miory. Vahoatra ny lela, torotoro ny foa, mahita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Hita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mahita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mahita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mahita
zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mahita zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mahita eto amin'ny firenena. Mahita ny zavatra mitranga 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 eto amin'ny firenena. Mahita 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 Mahita eto amin'ny firenena. Mahita eto amin'ny firenena. Mahita eto amin'ny firenena. Mahita eto amin'ny firenena. Mahita 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 Mahita